Tompoko vavy no iarabananao ao anatin'ity fandaharana mahomby iarahanao ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono ity. Ano isika dia hijery manokana ny asa vitan'ny tetikasa ho amin'ny tohana amin'ny fampandrosoana ny faritra Menabe sy Melaka izay fantatry ny maro amin'ny hoe A2 dezem. Eo ihany koa no anolorana ho antsika ny mahakasika an'ireo asa vitan'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono miaraka amin'ireo mpiara-miompina antoka amin'ny tontolo ambanivohitra nandritra ity volana aogositra ity. Tsy ampiandrelanao intsony ary tompoko lasy tompoko vava dia manasa antsika anaraka hatramin'ny farany fandarana. Tra mamokatra sy manana velaran-tany midadasika afaka ampiroboroboana sy ampamokarana sy karazana lalam-piariana maro ny faritra Melaka sy Menabe. Maro ny asa fampandrosoana tanterahany tetikasa AD2M any amin'ireo faritra roa ireo. Mandray anjara tanteraka amin'ny fanatsarana ny fidiram-bolan'ny tantsaha tetikasa, manatanteraka ihany koa amin'ny ady atao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo velirano fahasivy napetraky ny filoha Andry Rajoelina. Araka izany tonga nidina ifotony tany Maintirano faritra Melaka sy Tanimanja faritra Menabe nijery sy nanaramaso ny fizotry ny asa fampandrosoana izay tanterahan'ny tetikasa AD2M ny iraka avy amin'ny FIDA izay mpamatsy volan'ny tetikasa niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ny faran'ny volana Jolay lasa teo. Tanjona ny ahafahana mifampiresaka mivantana amin'ireo pazy tombontsoa ny fotony manoloana ny zava-bitan'ny tetikasa. Antaonany maro tsy nanao fambolena ny tantsatany amin'ny faritra Melaka sy Menabe noho ny tsy fampin'ny rano. Eo ihany koa ny tsy fisian'ny fototra-afitrasa. Nisy araka izany fanorenana fototra-afitrasa tohodrano sy lakan-drano lehibe ka velaran-tany 15,000 hektara no voatondraka any amin'ireo faritra roa iasan'ny tetikasa ireo. Lemaka roa mirefy 7,700 hektara no voajara ankehitriny ary fanajariana 4 lehibe no andalam-pahavitana. 700 hektara no voatondraky lemaky Vondrovely tapany voalohany, 700 hektara ho voatondraky lemaky Demoka tapany voalohany ary 900 hektara ny lemaka Beboka andiany voalohany. 900 hektara ihany koa no voatondraky lemaka Marifilali tokantrano miisa 7,500 alina no isitraka ity fototra-afitrasa ity. Maro rantsana ny asa fanohanana ny famokarana ataon'ny tetikasa AD2M aty amin'ny faritry Melaka. Ny tena goavana indrindra dia ireo asa fanajariana lemaka vaovao ary isan'izay ny lemaka Marifilali izay nouvel aménagement 900 hektara. Io moa dia mandray anjara mivantana amin'ny politika-panjakana ho fampitomboana ny velaran-tany azo volena sy voatondraka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tamin'ny taona 2017 no farany nisy fambolena tao Maroazo. Nijaly ara-tsakafo ny tantsaha tsy nisy fivelomana ara-pamokarana. Ankehitriny anefa efa miroso amin'ny fambolena isan-karazany. Fa le famokarana misy amin'izao, le fambolena traka sy ny tsaramaso, zao tena fa misy songadina mihitsy ny famokarana. I tsara moa le fambolena dia avarotra lafo, fa misy zao olo tsy namarotsy ndraiky fa mamarotsy zao. Fa olo tsy namadibadika vola ndraiky fa mamadika zao. Velo mihitsy vady aman-janakinay, faly de faly mihitsy ny fonay to. Araka ny efa nambara dia mampiroborobo lalam-piariana maro ihany koa ny tetikasa AD2M. Misy ny fampiofanana manaraka teknika, eo ihany koa ny fampitaovana isan-karazany. Tosika ahafahan'ireo tantsaha mampivelatra ny asa fiariany, fitodiana ihany koa amin'ny tsena ary indrindra ho firosony amin'ny fandraharahana ara-pamokarana. Mitondra fanamorana ny lalam-barotra ihany koa ny tetikasa amin'ny alalan'ny fiara-miasa sy fampifandraisana amin'ny tantsaha amin'ny orinasa vidin'ny vokatra, ka misy ny fifanarahana ara-barotra ifanaovana ao anatin'izany. Politika voiziny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono tokoa izany ankehitriny amin'ny alalan'ny fametrahana ny modèle agriculture contractuelle sy ny agrégation. Isan'ny lalam-piariana nomen'ny tetikasa tohana ny fanatsarana ny famokarana zanak'hazo fihinam-boa, famokarana tantely, fampiroboroboana ny fiompiana kisoa sy gana, fampiroboroboana ny famokarana tsaramaso voatabia ary ny famokarana katsaka. Eo amin'izay famokarana katsaka izay dia nahazo tohana tamin'ny fampiofanana, fampitaovana hatramin'ny famarotana ny vokatra tamin'ny alalan'ny fampifandraisan'ny tetikasan'ny tantsaha tamin'ny ONG Sahanala izay mividy ny vokatra. Tombotsoa lehibe ho an'ny tantsaha tokoa izany tohana izany. Ny tohana azo moa zany ny fampianarana ara-teknika ary nahazo koa fitaovana dia toy ny pilipilifizetera regny dia nientina ny asa dia hita zany fa
tena tsy mitovy amin'ny fambolena teo tamin'ny taloha zany raha oharina amin'izy amin'izao zany. Tsaratsara kokoa zany zao fiarahana eto amin'ny ADDZ amin'izao zany. Teo amin'ny famokarana zanakazo fihinam-bo ihany koa dia nitondra fanovana lehibe teo amin'ny fari-piainan'ny tantsaha-mpamokatra iray. Riariany ankehitriny izay fanampiana nomeny tetika sa AD2M azy izay ary efa mivoatra ny ray mpianakaviana, efa mizara ihany koa ny fahaiza-manao sy ny traikefany amin'ireo namana tantsaha izay liana amin'izay famokarana zanakazo izay. Amin'izao moa dia efa namokatra zanakazo hatrany amin'ny 2 alina izy hatramin'izay fiara-miasany tamin'ny tetika sa AD2M izay niatomboka tamin'ny taona 1994. Faly tokoa regny aho sady ravo ny evian'ireo olobe ireo manankajy reo manoha an'ity projet AD2M ty bakao manoha anay amin'ity asa taonay ity satria nahazahoako raha bevata be reo ny vita aby kirijiko nahazo kibotaho zao fanao toly an-tragnoko mbo avy koa reo mbo mitsidiky manenty mahita sorako mahita tanako de faly be aho zao amin'ny tanako ty amin'ny asa taonay amin'ny tanà ty eto amin'ity resaky fambolea ty. Hita taratra fa tetikasa manohana sy mampandroso ny eny fotony tokoa ny tetikasa AD2M eo amin'ny fampiroboroboana sy ampamokarana any amin'ireo faritra roa iasany ireo. Fikambanana mpanjono madinika miisa 4 misehatra amin'ny fanaratona amin'ny morotsiraka Mahajanga no notoloran'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono lakana miisa 7 izay manara-penitra. Eo ihany koa ny kojakoja mifanaraka aminy toy ny salotra famonjena aina miisa 450 ary arato maro. Tafiditra indrindra amin'ny velorano fa 250 ny fitrandrahana sy ny fitantanana maharitra ny arena anaty rano izao etsika natao izao. Fikambanana mpanjono miisa anaky-enina no misitraka an'izany fanolorana izany. Eo zany ny fanamboarana ireto lakana ireto. Tony lakana tony zany dia namboarina ny lokoana ny mavozina sady nasiana ireo matriculation moa zany mba anara-penitra avokoa ny fitaovana ampiasain'ireo mpanjono madinika satria fantatra fa ireo no antom-piveloman'izy ireo ary ao anatin'ilay sehatra ny fahavitantena ara-tsakafo moa zany dia mamaly tanteraka izany tanjony zany izao hetsika izao. Izao fampitaovana izao zany dia mba ezahana ho ampitombo ny fiarovana ireo mpisehatra indrindra ireo mpanjono madinika moa zany. Amin'ity fitondrana vaovao ity etsika voalohany izao ary irariana hoe mba afaka ampitombo an'izay fanomezana izay ny eto anivon'ny ministera fampitaovana izay eto anivon'ny ministera. Ho fiarovana ny tombontsoan'ireo mpanjono madinika dia zava-dehibe ny fanarahan-dalàna. Ary manentana ny ministera ireo mpanjono madinika mba hiditra eo amin'ny sehatra ny ara-dalàna satria tsy afaka ny anara-maso sy hanampy ny ministera raha toa ka tsy ao anatin'ireo azo lazaina hoe fikambanana ireo ary hita sy fantatra mazava hoe iranina dia manana karatra mpanjono fantatra izy fa mpanjono ka mendrika sy mendrika ao ampiana sy omena fitaovana. Anisany mamelona fianakaviana maro ny jono eto Mahajanga ary azo atao fidiram-bola tsara tokoa. Ny tombontsoa azo amin'ny asa izay nampanaovan'ny ministera zany ilay fanampiana dia resaka kalifatage zany hoe fomba fiasurenan'ny lakana mba sy hampidi-drano zany mba hampateza kokoa n'ilay lakana zany mba sy ho haingana ny fahasimbany fa mba haritra farafahakeliny 2 taona farafahakeliny fa misy izao zany maharitra hatramin'ny 12 taona rehefa tsara resaka kalifatage io dia misaotra ny fanjakana zay amin'ny fampiasana an'ity gilet de sauvetage izay omena reto koa satria ireto dia tena voalohany miaro ny ain'ny mpanjono izy reto indrindra ilay fampiasana koa ilay harato efa somary lehibe zany be maso mba hahatsara n'ilay kalitao mba hirovantsika n'ilay harem-pirenena zany ao anaty rano mba tena azo lazaina fa tena mampitombo dia mampitombo ny fari-piainan'ny mpanjono izy reto. Mba hampaharitra ity arena anaty rano ity dia zava-dehibe ny fikajiana ny tontolo iainana indrindra ny alaonko fitoerana sy fitombon'ny hazan-drano. Efa 4 taona izao no tsy misy fikatonana ny fitrandrahana drakaka anaty alaonko ka nampiena be io vokatra io na teo amin'ny abeny izany na teo amin'ny abetsahany. Mahatsapa izany ireo mpandraraha misehatra eo amin'ny lalam-pirenena drakaka ka niombon-kevitra tamin'ny fitondram-panjakana tamin'ny namoahana ny didim-pitondrana laharana 470 470 tsipika 770 sy 2 arivo. Faly de faly zahay satria raha malala fa
roa taona zay tamin'ny 2017-2018 dia tsy nisy mihitsy tsy nampiarina ny arrêté de fermeture amin'ny drakaka ka mety aminay zao arrêté napetraka zao dia na dia nitarina hoe roa volana izy taloha dia natao roa volana sy roapolo andro dia zava-dehibe zay satria ny fitrandrana ressource io dia mila fitandremana satria raha tsy mitandrina antsika dia tsy hisy intsony ny drakaka dia very asa ny mpanjono. Ny fitrandrahana drakaka amin'ny endriny rehetra indrindra ny fanjonoana, fanangonana, famarotana, fividianana, ny fitaterana, ny famezivezena, ny fitehirizana ary ny fanondranana ny drakaka anaty alaonko sy la serata eto Madagasikara. Velona, fitehirizana ambifotsy, ny fitehirizana mivaingana manontolo, potipotika, nofony, dia mikatona manomboka ny 10 Aogositra maraina ka hatramin'ny 13 Oktobra 2024 misasak'alina isa-taona amin'ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara. Hoentitra ny fitondram-panjakana amin'ny fampiarana ity didim-pitondrana ity ary isy ny sazy hampiarana avy hatrany ho an'ireo izay mandika izany. Izao no natao dia ny iarovana tsy ahalany tamingana ireo drakaka anaty alaonko eto Madagasikara. Fantatra fa ny drakaka dia anisan'ny sehatra mampidi-bola ho an'ny fanjakana ary mamelona olona fianakaviana malagasy maro dia maro manerana ny nosy. Ka noho izany amin'ny mahazava-dehibe azay mba tsy ho lany tamingana izay izy dia tena ilaina zany ny fijerevana manokana ary mametraka lalàna izay tokony ampiarina ary ampiarina ny fomba entitra hitsinjo an'ireo taranaka faramandimby ireo isika. Mandritra ny fitoam-pikatoana ny fitrandrahana drakaka no anatanterahana ny atrikasa lehibe ahafahan'ireo mpisehatra eo amin'io lalam-piharena io hifandinika sy hifanakalo hevitra. Tantsaha miisa 5,000 no ho lasa matianina amin'ny famokarana vary sy katsaka any amin'ny faritra Amorimany, Automatsiatra ary Iorombe. Toana entin'ny fandaharana asa defi izay eo ambany fiahin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana Aron-Jona. $7 no famatsim-bola omen'ny fandaharana asa defi an'ireo vondron'ny tantsaha miisa 13 ireo. Tafiditra indrindra izany ao anatin'ny fanatanterahana ny velorano fasivo napetraky ny filohan'ny Repoblika dia ny amin'ny fafitantena ara-tsakafo. Profy ihany koa amin'ny firoson'ny vondron'ny tantsaha ho matianina ka hiditra amin'ny fandraharana ara-pamokarana. Arak'izany, velaran-tany 7,000 hektara no atokana ho ambolena vary ary 2,000 hektara ho an'ny katsaka. Apetraka ny sahasekoly vary miisa 70 sy sahasekoly katsaka miisa 20. Isy ny fizarana fitaovana anam-pamokarana toy ny zezika, masom-bolo voafantina ary ihany koa fampitaovana an'ireo tantsaha mba ho entin'ny mamonjona. Rafitra mandray anjara amin'ny fandrindrana ny fanatanterahana an'ity fiara-miasa ity ny tranoben'ny tantsaha. Tranoben'ny tantsaha zany dia izy no mandrindra ny fomba fanatanterahana ny fiara-miasa eo amin'ny tranoben'ny tantsaha, eo amin'ny OP rehetra eo anivon'ny tranoben'ny tantsaha. Ny faritra Iorombe dia efa miroborobo famokaram-bary any amin'iny faritra iny. Na dia izany aza mbola maro no ezaka tokony atao. Raha ao amin'ny faritra Iorombe dia anisan'ny tena hoe mpamokasy vary maro tanimbary. Fa ny olana zany fanatanterahana indrindra ny resaka teknika zany tena ilaina bebe koa satria zatra n'le entim-paharazana. Dia izay zany mahatonga anay manao an'ireny sahasekoly regny maro be mba ahafahanay ampiroborobo ny fambolem-bary. Efa misy zao ny toana teknika dia ministera izay fa sady efa mahita anay amin'izao fa mahazaka amin'ny 4 tonnes sy 6 tonnes par hectare. Dia isaorana regny satria mivina amin'ny filoham-pirenena zany natrarina dia isaoranay magnome hevitra ny ary magnome toananay amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny programme defi. Eo amin'ny lalam-piariana katsaka dia antenaina hiakatra ho 2 tonnes isan'ny hektara izany. Antenaina arak'izany fa iova ary hitombo ny vokatra amin'ity fiara-miasa amin'ny defi ity. Izay no masaka azo natolotra tamintsika tamin'ity anio ity. Isaorana manokana ihany koa ireo namana teknisianina ny tantsoroka tamin'ny fanatanterahana izao fandaharana izao. Amin'ny iray volana toy izao indray ny fiarahantsika miaraka amin'ny Ministeran'ny Fambolena, ny Fiompiana ary ny Jona. Mandra-peona tompo klasy tompoko vavy.